Afaka miritsika rehetrarehetra. Efanaretia safinonoka ny fifaliko fa ho any aminao apetrako ny fiatina. Afaka miritsika rehetrarehetra. Efanaretia safinonoka ny fifaliko fa ho any aminao. Refagnaretia safinonoka ny fifaliko fa ho any aminao amakivaky ny abakabakiny ao sangatsambatiny dia ho any aminao ao Jesosy mandrakizaity satria vitany adiko ho any aminao ao eo ambavahany ny lanitra mitsenanao ao dia hoantsonao ny anarako izay voasoratra ho anaty boky ho ianao hoe midirany ny fifaliana ilay matoky. Sofona ny fanantenako fa indray andro any ho foana voko mialahelo amin'izany andro izany fa ho any aminao ao Jesosy ka hofena valiana ho avelako eto ka tsy lety intsony ireo fiadiana. Sofona ny fanantenako fa indray andro any ho foana voko mialahelo amin'izany andro izany fa ho any aminao ao Jesosy ka hofena valiana ho avelako eto fa tsy lety intsony ireo fiadiana satria vitany adiko ho any aminao ao eo ambavahany ny lanitra mitsenanao ao dia hoantsonao ny anarako izay voasoratra ho anaty boky ho ianao hoe midirany ny fifaliana ilay matoky satria vitany adiko ho any aminao ao eo ambavahany ny lanitra mitsenanao ao dia hoantsonao ny anarako izay voasoratra ho anaty boky ho ianao hoe midirany ny fifaliana ilay matoky ho ianao hoe midirany ny fifaliana ilay matoky ho ianao hoe midirany ny fifaliana ilay matoky. Alleluia. Dia amin'ny fifaniana lehibe indray ny rabanantsika tsirairay avy raha lasina vavimalala amin'izao fotoana izao dia miarabanao na tratran'izao sabata masina izao indray arabaina raha tonga eto n'andro andro vao androany no niaraka aminay eto dia izao no tsara fantatrao tsika sendrasendra koa izao fahatongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Koa dia raisonay ny ten'Andriamanitra androany fa za matoky sy mino fa tena anova zavatra eo amin'ny fiainanao anova tantaram-piainanao mihitsiny ny ten'Andriamanitra izay fampizarantsika eto amin'ity androany ity. Ijery ten'Andriamanitra isika ao amin'ny ao amin'ny tantara voalohany. Alleluia.
tantara voalohany a toko fahatelo amby folo nao re raha ban'izay vatafiditra atsika tonga soa Zokiama Koweït, Jessica Patici France, Kadaka Malala France, Sandola Koweït, Fabiola Koweït, Marie Hortensine Koweït, Rosemina France, Marie-Angela Dubai, Azanazo Sylvie Koweït, Artisanat de Madagascar France, Zandriana France, tonga soa daholo a isika rehetra ko Daniela Belgique, tonga soa daholo a isika menakavy dia fiadana tompo amintsika rehetrarehetra. Tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo a andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo a novakitsika androany. Tantara voalohany toko fahatelo ambin'ny folo a andiny faharoa ambin'ny folo a ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Rehefa voavaky dia rehefa vita dia vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe ary Davida natahotra an'Andriamanitra tamin'izany andro zany ka nanao hoe nahoana no hitondra ny fiaran'Andriamanitra ho aty amiko dia sy nafindra Davida ao amin'ny tanànan Davida ny fiara fa naviliny ao hatramin'ny Obed-Edoma Gatita. Ary nipetraka telo volana tao amin'ny ankonan'ny Obed-Edoma tao an-tranony ny fiaran'Andriamanitra ka dia nitahiny Jehovah ny ankonan'ny Obed-Edoma sy izay rehetra nananany. Halleluja. Amen. Halleluja. Tamin'ny tantara izay zany dia izao ny zavatra nitranga hoentina hiakatra ao a Jerosalema ao amin'ny lapany fiaran'ny fanekena. Fa rehefa teny an-dalana ty fiaran'ny fanekena ty dia nentina tamin'ny sarety dia niala ny kodiaran'ilay sarety dia nisy lehilahy anankiray nitazona nanohana an'io fiara io tsy enjera. Fiaran'ny fanekena moa dia fantatsika fa tena fanaka masina indrindra tao amin'ny baiboly izy io satria dia amin'io zany mitoro ny fanatrehan'Andriamanitra ohatran'ny ao zany Jehovah misy ny voninahitran'Andriamanitra. Dia rehefa Jehovah moa dia masina. Ny Jehovah rehefa hoe masina izy dia izay manodidina azy rehetra dia tianao masina. Na dia mpandroaka sarety aza dia masina raha ohatra iny sarety iny ka mitondra ny fanan'Andriamanitra. Zany nge mahatonga antsika miezaka ry malala. Matetika ndraindraitsika hoe mitady ny fanatrehan'Andriamanitra. Nefa antsika ohatra hoe nanivon'ny fiangonana ohatra zany dia somary misy fatapahana kely ty aminay fanontaniana mipetraka aloha mbola mahita tsara ve nareo ny amin'ny live any. Mbola mahita tsara. Mbola mahita tsara tsika eny ary fiaran'ny fanekena zay ny tavaka farany teo. Ny Jehovah zany rehefa hoe Jehovah dia na dia ataoko hoe fitarika mpandroaka ny sarety ary dia mila masana. Zany ke mahatonga antsika ravana hoe rehefa hitady ny fanatrehan'Andriamanitra hoe misy fiangonana na fivoriam-bavaka dia mba hitady ny fanatrehan'Andriamanitra nefa mipitendry zava-maneno mety tamin'ny alina izy vao nitendry teny amin'ny boîte de nuit mambo. Azonareo mety talenta ny entiny eo fa tsy misy dia tsy hitovy mihitsy ny amin'ny hoe na mipitendry ary tena olona mivavaka sy olona nanamasy tena. Fa ty lehilahy atao hoe oza ty nitazona an'ilay izy dia rehefa nitazona izy to dia maty. Dia ny fisiany izay zavatra izay zany tonga dia natao ohatra Davida hoe mamonika ty zavatra ty. Mahavariana ihany satria hatramin'izay tsy mamono io zavatra io fa mitondra fitahiana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity namono ilay fiaran'ny fanekena. Dia nahay Davida aza lasa natahotra andray. Eritreretina fotsiny hoe Davida lasa natahotra an'Andriamanitra, tsy amin'ilay hoe matahotra an'Andriamanitra lazaina hoe isan'andro hoe mba matahotra an'Andriamanitra fa matahotra tena natahotra mihitsy hoe Andriamanitra mamono ty Andriamanitra ity. Dia zao vao nahita an'izay Davida zaho izy tsy handray an'io any an-tranoko fa nahoana ozy izy ny fiara no alefa any an-tranoko. Fa zao andao avily lalana io ka raha avily lalana ihany io raha zavatra mamono tsy nalefany Davida tany amin'ny havany ry havana malala io. Tsy nataony tao an-tranony aloha dia tsy nalefany tany amin'ny havany akaiky koa. Tsy nalefany tany amin'ny miaramila mpitaritafika satria zao sao dia mba maty eo koa reo.
fa nitady olona fa arak'izay tena hoe tsy de makaiza Davida ary avana malala. Rehefa nijerena tao amin'ny fanjakana Israely nisy olona hafa firenena tao. Io olona hafa firenena io zany hoe tsy zanak'Israely izy io fa olona vanikata. Iza zao mba tadidinareo fa misy olona vanikata zany dia anaran'iza mba tadidinareo amin'ny baiboly eo. Iza le olona vanikata? Iza le lehilahy goavambe? Zany hoe hafa firenena zany ke olona vanikata zany hoe azo lazaina ohatry hoe olona tsy akaiky an'Andriamanitra, olona tsy zanak'Andriamanitra. Dia jerena teo an-tanàna nisy olona anankiray tao vanikata. Iza ny anaran'izy io? Obed-Edom. Obed-Edom Gatita. Io zany mpiavy, tsy zanak'Israely ary tsy zanaky ny teny fikasana akory. Fa olona hafa firenena. Dia ozy amin'izay Davida hoe alefaso ao, alefaso any le izy. Izy zany olona tsy de maninona io amin'ny Davida zany raha maty oza. Satria nikasika amin'ny fiarahafanekena, io fiarahafanekena io tsy maintsy ampandrosoana ny an-tranon'olona io. Ka raha iso faty any oka mba tsy zanak'Israely, alao mba Gatita. Dia nampidirina tany le fiarahafanekena. Ilay lehilahy atao hoe Obed-Edom koa, araka ny laza araky ny teneniko taminay teo olona tsy de manahoana izy io. Olona tsotsotra. Azo lazaina mihitsy olona sahirakirana teo an-tanàna zany Obed-Edom zany. Dia tsy manan-tsafidy. Tsy afaka mandà. Hitanareo io rehefa sahirakirana iny. Ilay mampalahelo izy dia tsy de manana tsy de afaka mandà izy. Fa zay tenen'ny patron dia ataony. Zay tenen'ny mpanjaka dia tsy maintsy ekeny. Obed-Edom ampidirina atao aminao ty. Tsy fantany kory ange inona io satria izy hafa firenena. Obed-Edom zany asiana mampiditra zavatra tsy fantany ao an-tokantranony. Zao rehefa namalala no zavatra teneniko anao. Andriamanitra nge tsy mitady olona hoe olona manao any. Fa Andriamanitra androany miandro olona izy any afaka hampandroso azy. Aleloia. Ny zavatra tena nahavariana le lehilahy ty sady tsy mahafantatra momba ny fiarahafanekena. Izy koa tsy nahafantatra hoe mahafaty io. Satria izy tsy nahitany io. Izy tsy nahitany hoe mahafaty io. Fa ny zavatra nataony fotsiny dia zao. Nampandrosoany, voainy ny varavarany. Fa nisy fahagagana niseho ry havana malala. Voalazany ten'Andriamanitra fa andiny fapetra amin'ny volana ary mipetraka 3 volana tao amin'ny tokona tao ny ankonan'ny Obed-Edom tao an-trano ny fiarahafaneken'Andriamanitra. Dia naninona ozy izy maty very zareo? Ina le teny razaina teo? Notahian'Andriamanitra. I Obed-Edom, izy aloha zany notahian'Andriamanitra. Dia izy koa notahian'Andriamanitra. Sy izay rehetra nanana. Tena gaga Davida raha mamaky ny tenin'Andriamanitra sika ao aoriana ao any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa any izy io dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa teo eo ihany ny toko sy andinina narakaraka an'izay dia tonga dia zao hoe dia reny Davida. Ary rehefa reny Davida fa notahian'Andriamanitra Obed-Edom dia naninona? Nalainy izy fa izy tsy mahafaty ozy izy. Izy any Davida. Vao hitany hoe tsy mahafaty le izy dia nalainy no tany amindray ilay ndreka efa kitsika any amin'ny Samuel faharoa zany tantara zany. Samuel faharoa toko faha 9. Any amin'ny andininy faha 12. Rehefa avy tahiny Jehovah nandritany 3 volana Obed-Edom dia andininy faha 12 zavatra somary maizimaizina le masoko efa somary sotra. Samuel faharoa toko faha 9 andininy faha 12. Ary nambara tamin'ny Davida mpanjaka hoe Jehovah efa nitany ankonan'ny Obed-Edom sy ny tanàna nananany rehetra noho ninona tsapangely izy. Le fitahiana zany hatramin'izay tsy nisy. Azonareo ny fiainany Obed-Edom zany azony lazaina hoe nisy ny avant sy après ary nitsapaitana io zavatra io. Satria tonga dia nireo marikeny olona rehetrarehetra tsy azo nitazoma tao an-trano intsony le izy. Fa niparitaka eraky ny fanjakan'Israely fa nitahian'ny tompo amin'izay Obed-Edom. Tareo ny olona rehefa tena le sahirana be reny sao dia fantatro hoe tahian'ny tompo amin'izay izy. Rehefa ao foana iny dia tsy de hita.
fa tonga de nireo marikenin'ny olona tonga tany amin'ny Davida tena tahin'ny tompo be de doma sy ny ankonana satria zao tsy ohatr'izany ny fiainan'ny zareo taloha. Alleloia. Ravana malala na eo be de doma koa ary tsy nahafantatra an'izany. Ary betsaka ny olona tsy mahafantatra ny antony isian'ny toriteny de fampahafantarana ny olona an'izany ange. Fa be de be ny olona tsy mahafantatra mihitsy ina mahatonga ny olona tahin'Andriamanitra fa mpandrosoana ny fiarany fanekena ao an-tokantrano tompoko. Hoy ny ten'Andriamanitra fa ny fitahian'i Jehovah mampanakarena. Jehovah nge rehefa miditra amin'ny tany anankiray de mitahy izy zay de manome fahasoavana izy zay. Halleloia. Tena tonga tany amin'ny Davida no tahina ry zareo. Zao ny zavatra tena mahafinaritra amin'ity tantara ity ry havana malala. Rehefa nijerena ity tantara ity raha tena mandinika tsara an'ity tantara ity tsika de soana moa fa ny tantara efa nitorian'izy ity ihany fa nijanona treo ihany ny toriko an'izy nitahin'ny tompo mandrisan'ny telo volana izy menakavy. Voalohany indrindra aloha tsara fantatrareo fa nitadasika be mihitsy ty fitahin'Andriamanitra no be de doma ty. Satria zao tsy hoe izy menakavy no nitahin'ny tompo fa izy sy izay nananany rehetra. Azonareo zany hoe fitadasika be nke zany revana sy anananao rehetra hatramin'ny fianakavianao akaiky ka hatramin'ny fianakavianao lavitra ka hatramin'ny ao anatin'ny tokantranonao ka hatramin'ny anatin'ny tokotaninao ary na de niombonao mandeha any alavitra be any de tahin'Andriamanitra. Zany nge le izy ary zao le izy tsy telo volana. Atsika mieritreritra fa fitahin'Andriamanitra io maharitra telo volana. Zao ry havana malala. Io telo volana io natonga ny fiarany fanekena io mantsy nasorina tao amin'ny Obed-Doma io avy eo. Nisorina tao amin'ny Obed-Doma le fiarany fanekena io fa tsy tao mandrakizay. De tokony niala koa zany ny fahasoavana. Ny tena marina tsy ny fitahin'Andriamanitra no Obed-Doma ny telo volana fa nipetrahan'ny fiara fanekena tao no telo volana. Fa ny fitahin'Andriamanitra no Obed-Doma tsy hoe firy volana na firy taona satria zao nolazaiko anareo. Tao ambady koa ry havana malala. Alleloia. Tao ambady koa tantara io de tsy nijanona teo tsika mantsy rehefa mahita no tahin'Andriamanitra Jehovah io Obed-Doma sy mifananany sy izay nanana re de mieritreretsika hoe omby de ondry de osy de kalesy de volamena de vadisoa ao anatiny daholo aloha zany. Satria zany kely hitan'ny olona tety ivelany sa tsy marina. Fa ahoana ny ahafahan'ny olona miteny fa nitahy tonga hatrany hoe nitahin'ny tompo be mihitsy zao misy zavatra hita eo tsapahitanana. Alleloia. Mitany Andriamanitsika. Fa ny tena zavatra mahafinaritra de zao rehefa tonga ny fotoana tany aloha tany de niteraky Obed-Doma. Izy zany tsy hoe nitahin'Andriamanitra fotsiny de nety fotsiny zay nataony fa nitahin'Andriamanitra ihany koa. Zao efa jejika kely nitoyan'ny fiainan'ny Obed-Doma ry havana malala. Tantara voalohany toko faha 20. Jerenareo tsara maro anaka be mihitsy ny Obed-Doma. Zao ny zavatra nitranga. Tantara voalohany toko faha 20 andininy faha 4. Ary ny zanakalahany Obed-Doma de Semaia Lamato sy Jozabada Laevo sy Joa fahatelo sy Sakara faha 4 sy Netanela faha 5 sy Peoleta tonga ny jiro. Alleloia. Sy Peoleta farala fa Andriamanitra ozy izy efa nitahy azy. Alleloia. Akoatran'ny fitahiana zany akoatran'ny fitahiana zay hoe tsapahitanana fitahian'ny nofo de zao koa ny tena zavatra nitranga niteraka lahy be dehibe eo Obed-Doma taoriana. Mbola taoriana ny fiarany fanekena daholo zany taoriana ny fiarany fanekena reo zanareo. Firy nisan'ny zanany toerana nisy nareo? 7. Semaia, Jozabada, Joa, Sakara, i Amiela, Isakara, Peoleta. Alleloia. Firy zany? 7. Zareo nahita hoe 7. Semaia, Jozabada, Joa, Sakara, Netanaela, Amiela,
dia Isakara. Ary peo izy amin'ny farany teo peoleta miteraka valo izy ary zao ny tena zavatra mahafinaritra. Tantara voalohany eo ihany a fahenina amby roapolo. Tantara voalohany toko fahenina amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Iny ray zavatra mitranga eto, hifidy olona lohany tonian'ny mpiandry varavarana i Davida. Alleluia. Hifidy inona Davida? Hifidy tonian'ny lohany, hividy lohany tonian'ny mpiandry vavahady, zany hoe sefon'ny mpiandry vavahady. Alleluia. Hifidy andreo olo reo zany Davida. Raha ny tena marina rehefa hifidy andreo Davida dia misy fepetra tokony arahana, sady tokony zanak'Israely reo a, tokony olona akaiky an'i Davida reo a, tokony olona manana maha izy azy reo satria asa lehibe zany andro varavarany tempolo zany. Faravakitsika ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia jerenareo ny fahasoavan'Andriamanitra. Andininy fahadimy ambin'ny folo ny teny anarana bebe zany hoe efa kititsy andininy folo ambin'ny folo. Ireo lohany tonian'ny mpiandry varavarana dia ireo nomena anjara rarany araka tamin'ny rahalahiny hanao fanampom-pivavahana ao an-tranon'i Jehova. Ary izy ireo na ny kely na ny lehibe dia nanao filokana avokoa araka amin'ny fianakaviany sy hoaniny amin'ny isam-bavahady. Koa ny loka tamin'ny atsinanana dia azon'ny Selemia ary nanaovana filokana Zakaria zanany mpanolotsaina endry, ka ny loka avy tamin'ny avaratra no azony. Andininy fahadimy ambin'ny folo any Obed-Edoma ny atsimo ary ny zanany ary an'ny zanany ny trano firaketana. Hitanareo ry havako grady tena ambony be mihitsy ny tao amin'ny fanjakan'i Davida zany mpiandry vavahady. Sefo lohan'ny tonian'ny mpiandry vavahady, olona tena miavaka zany ry havana malala. Fa zao azony Obed-Edoma zany toerana zany. Ary zao ny zanany rehetrarehetra tonga dia izy valo lahy mpiandry varavarana daholo ny asany tamin'izany. Alleluia. Mety tsy mbola azontsika zany hoe mpiandry varavarana zany amin'ny tempoly fa asa ngeza be zany ry havana malala. Tsy somenan'izany la tsy olona tena mahita fity amin'Andriamanitra ary olona tena mahita fity amin'ny mpanjaka. Fa zao le telo volana, tadinareo telo volana iny, le telo volana iny kay ry havana malala, tsy hoe telo volana ny hitahinan'ny fiainan'ny Obed-Edoma, fa telo volana nanatsimba-diana ny fiainany fotsiny aloha. Alleluia. Hitanareo misy fiainan'olona zany tena hoe tena tsy izy mihitsy e, azonareo dia atsim-badika atao tena izy amin'izay. Le telo volana iny telo volana fotsiny aloha nanatsimba-dian'Andriamanitra ny fiainany. Rehefa mitsimbadika ny fiainan'ny olona anankiray manaraka daholo ny zavatra rehetra. Alleluia. Ny fiainanao io atsimbadika fotsiny io, atsimbadika Jehova fotsiny io, dia tsy mila mitondra-bavaka an'io izany intsony ianao fa misy omanina ho anao. Ary ny tena raha mahafinaritra ny fiainan'ny tantaran'ny Obed-Edoma ry havana malala dia zao, nareo zanandreo ary toriteny mihitsy nireo zanandreo. Tenareo andazoke teny ko daholo ny dikan'izany io. Ny dikan'reto anaran'ny zanaky Obed-Edoma rehetra, ny dikan'izany hoe Semaia zany dia hoe alleluia, Andriamanitra ny aina, Andriamanitra nandre, azafady, Andriamanitra nandre. Ny dikan'izany hoe Semaia zany. Ny dikan'izany hoe izy ilay anarany faharoa Jozabada. Ny dikan'izany dia Andriamanitra efa nanome. Alleluia. Ny dikan'ilay anaran'ilay fahatelo Joa dia Andriamanitra mametrapetraka mandamina. Alleluia. Ny anaran'ilay zanany fahaefatra Sakara dia hoe valipiti, na hoe karama, na hoe valikasa sara, na hoe fanomezana. Alleluia. Ary dikan'izany hoe le fahadimy Netanela, ny dikan'izany dia hoe Jehova nanolotra. Alleluia.
ary le andininy le anaran'le zanany faefatra iaminela dia izao hoe Jehova no Andriamanitry ny vahoakako. Alleloia. Ny taranaky zany Obed-Edoma zany nge ravana taloha mpanompo Edoma azonareo tsy mpanompo an' Jehova zany Obed Jehova izy raha ohatra hoe mpanompo an' Jehova fa ny Obed-Edoma mpanompo an' Edoma fa io Obed-Edoma tena namaritra an'izay izy nanomboka teo no fidira fiara mifanekena atao aminy nanovan'ny Andriamanina. Alleloia. Rehefa niditra atao tsy niditra fotsiny tsy trano nanaovana location tranony apetrao eo fotsiny dia mametra kely fa tena niraisiny dia ny tompony. Alleloia. Dia niraisiny tao am-po dia nataony an'izao ny aranjanany hoe Andriamanitry ny taranako. Alleloia. Ny zanany fafito Isakara izay midika manao hoe hisy valopity ankoatra ny valopity efa teo zany dia mbola hisy valopity. Ny anarany zanany farany hoe Peoleta midika an'izany dia hoe Jehova miasa. Alleloia. Jehova miasa. Tanareo amin'izany fa raha tambatambatra reo daholo reo dia tonga lasa toroteny anankiray mihitsy mamaritra ny fiainana zany. Zany hoe tena marina rehefa any alohany tsika mahita teny koa tsika any alohany tany amin'ny tantara voalohany toko 420 andiny favalo anaran'i Jesosy vakitsika aloha le anaran'le zanany teo averiko amin'ny 4 ny zanak'arahany Obed-Edoma dia Semaya lamatoa Jozabada lahaivo Joa fahatelo Sakara faefatra Netanela fahadimy Amiela fahenina Isakara fafito Peoleta faralahy fa Andriamanitra efa nitaha azy ary Semaya zanany niteraka zazalahy maromaro izay samy tonga mpanapaka tamin'ny fianakaviany iray satria samy lehilahy mahay izy. Tareo niova mihitsy le génération azonareo efa tena teo olona tsy de makaiza olona tsinitsinina ho ary zareo tamin'ny voaloha fa zay teraka tao arinan'le izy zay no mahatonga hoe notahina i Obed-Edoma sy izay nanana reny nanomboka teo amin'ny fidirana fiara-fanekena niova mihitsy hatramin'ny toetrany taranany rehetra lasa maninona izy zay tena lasa mahay lehilahy matsiro dia Elio Semaka ireo rehetra eo dia avy amin'ny tarana zanaky Obed-Edoma dia izy sy ny zanany sy ny rahalahy izay samy lehilahy mahery sady matanjaka tamin'ny fanompona tonga zany Obed-Edoma ry havana malala tsy ny Andriamanosiny ihany no nisy fitahina ka niteraka be dehibe. Alleloia. Fa izy koa niteraka dia nitomba dia niteraka lehilahy mahery sy matanjaka amin'ny fanompona lasa mpanompon'Andriamanitra dia voalazana tena hoany 12 no any Obed-Edoma satria tao amin'ny tempoly lasa taranaka Obed-Edoma ry havana malala mipetsaka indrindra nanompo an'Andriamanitra sy nampiasain'Andriamanitra tao amin'ny toerana izay nisy azy. Raha tiako lazaina anao androany dia izao. Alleloia. Averiko teny am-boalohany manao hoe Obed-Edoma raha niditra tao aminazy io fiara fanekena io dia olona tsy dia manahoana ry zareo olona madinika fa rehefa nanaiky izy tsy fantany koa zay nekeny ary misy fotoana nge nareo mihaino an'izao fandarana zao nareo toriana teny reny nge tsy fantatrareo koa izy moa Jehova ozy zoky alain zay tsy mbola hainy misy ke paster ozy zany nanony tsy fantatra mihitsy Jesosy ozy zoky alain zany zany zoky alain tsy fantany fa niraisiny na dia tsy fantany azy. Alleloia. Rehefa niditra tao aminao fiara-fanekena zoky alain manahoana zao ny fiainanao. Amen. Misy fotoana lehilahy lehibe ohatra ny zoky alain io mitomany hoe zoky alain mbola tsy nitomany inareo moa zany mbola tsy nitomany fa rehefa nampiditra amin'ny fiara-fanekena ina moa le fiara-fanekena fiara-fanekena nge ravina malady dia filazantsara toriana aminareo ty ny filazantsara io mitondra zavatra be dehibe fa tsy hoe baiboly fotsiny tsy hoe ty fotsiny fa ny filazantsara nge mitondra antsika fiovampo Alleloia. Dia mitondra antsika hitondra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Fa tsy efa misy baiboly zany eo aminay dia misy avanay zay rehefa marary dia alainy io baiboly dia ondana dia minda marary loha iny baiboly ondana fa marary ny adoha ny antsika amin'ny baiboly tsy ondanana fa ampidirina ao atokantrano dia ampidirina ao anatin'ny fo dia iainana rehefa napiditra fiara-fanekena tao amin'ny tokantrano ny Obed-Edoma dia niova ny fiainana
afaka mijery mihitsy zany ianao hoe avant de après taloha ngeravana araka ny tena hitanao fiainana be didoma ngeravana taloha izy aloha mbola tsy nanananaka ohatran'ireo de lasa nananjanaka ny asa mandrarahany ny tanina amboleny sy hoe niavaka fa niavaka ngeravana ny tanina amboleny zany be didoma zany taoriana zany nandraisan'ny fiarafanekeny ny ondry amanosy ny tombo ary ny zanandrehetra mpanompon'Andriamanitra olona roa amby mpolo zany mpanompon'Andriamanitra génération telo nge zany rakely indrindra azonareo zany hoe tarana ny faramandimby zay ny teneko hoe tsy telo volana ho io tsy hoe nitahin'ny tompo nandritra ny telo volana izy fa telo volana ny toetra tao ny fiara-ny fanekena fa rehefa avy niala tao ny fiara-ny fanekena izy efa nandray an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainana nge alleloia ny toriteny ny mandalo eo aminao androany alleloia tapitra ty toriteny ty rehefa avy eo androany zao naovana fitombavaka atao tokantrano zoky ana fa zao na de tsy asiana fitombavaka ntsony ara tsy efa homponareo Jehova amen efa homponareo Jehova ary zao tsy telo volana ny fetra omena anareo zoky alay fa hatramin'ny taranaka farama ho avy zany zao rahalahy Kenyon zao zany ny zanako zao molo mpanompon'Andriamanitra koa vokatry ninona daholo zany vokatry ny fandraisana alleloia fanekena mpandroso le fiara-ny fanekena io zany tsy ny toerana misy anao mihitsy ny jeren'Andriamanitra hoe iza moa anao mba handray an'ity fa mifanontaniana androany ianao hoe voninam-pandroso alleloia efa nisy fanasana tao amin'ny baiboly tao fa noalina nataon'i Jesosy de nisy fanasana tsy nisy nety nandeha ny olona niditra tao am'le fanekena le fanasana de zao mibaiko azo tamin'ny olona am'zay nefa tsisy nety tonga tao andana ozy izy makeny amin'ny sampanandalana alleloia de alaivo izay mety izay manaiky izy tsy ny tena refa izay mendriky ny fanasana alaivo izay manaiky andeha amin'ny fanasana itsika rehetra tsisy mendrika hiditra amin'izany hoe fanjakan'Androany tsika rehetra tsisy mendrika zany hoe andre fiara-ny fanekena raha iandry atsika mendrika tonga ihany Jesosy fa ny angatahana aminao androany manaiky ve anao izay ny fanontaniana aminao androany raha manaiky ianao hatramin'ny taranaka ao faramandimby ho lasa mpiandry vavahady alleloia alleloia nanao ese 3 mois fotsiny izy ozy izy hoe vitanao ny tahirany hoe 3 mois tahiriziko anao mandrakizay io alleloia asa kivy ianao ampandrosi fotsiny aloha mety ampandalovina kely aminao telo volana io za toetranao Jehova anao na fikolokolonao ny fiara-ny fanekena atao tokantranonao tao sao de nataonao fanahazan-damby izy tao fa neny obededoma raisiny am'izay le Jehova ao anatiny io alleloia raisiny am'izay le Jehova mitoetra anatin'io fiara-ny fanekena io zay afaka malala de zao obededoma tsy nitsinjo ny tenany fa nitsinjo ny taranany faramandimby mitodika aminareo ary neny efa nahazoazo taona mivavaha androany tsy ho anareo rery fa mivavaha ho an'ny taranakareo faramandimby tianao ho tahin'ny tompo ve ny taranakao tianao ve ny zanakao tena hoe ho lasa tena may am'izay mahery matsilo saina ny fampidirany fiara zanaky i obededoma angana piditra an'izay fiara-ny fanekena tsisy fatany zany fa zay obededoma nanana ny safidy izy ny afaka nanapa-kevitra alleloia de ny raisiny ny sokafa ny varavarana de ny raisiny de zao hatramin'ny taranany faramandimby asa mpamova mpiandro varavarana olona ambony zany ary na ny mpanjaka aza riavana malala de ny reharenana andreo afa firenena fa reharehan'Andriamanitra avany gata fa ny fidina ho isan'ny betsaka indrindra tao amin'ny tempolony taranana satria nahoana satria nandray an'izany tamin'ny fotsy androany afatra aminao de zao hoe aza mieritreritra fotsiny an'le telo volana aleo mba tahiny tompo telo volana tsy ry havana barakany amin'ny Davida koa io tao aorianany telo volana fa ny ositra sy ny fahasoavana zay niraisiny obededoma tamin'ny fidirana io tao nitoetra teo aminy mandrakizay manao hevitra anao androany mba te hiova ve ny fiainanao mba tianao ve zany hoe fiainako mba hiova tena misy fiainan'olona 10 taona ny ainana ianao zao tsisy miova amin'ny fiainanao fa eny foana mba mahita ianao fiainan'olona mba mety misy koa fiainan'olona tsy mety fa nenao eo foana mba ampidiro ny fiainan'ny fanekena mba mampandrosoa fiainan'ny fanekena de vitanao zany fiainana miova ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra mihinao fa voarinao zany afatra zany mihinao fa na de fofoy aza ny tenin'Andriamanitra androany de matoky sy mihinao fa voarainao zany afatra zany
fa lehibe zany raha nyzara taminao zany ten'andriamanitra zany androany ary matoky sy mino fa ho ampiarinao anatin'ny tokantranonao ampianaro ny zanakao androany alleloia ampianaro ny zanakao androany a de teneno hoe andao hoe tsika alleloia ampiditra ny fiarany fanekena ao atokantrano fa zany nafahan'andriamanitra nitahanao be de toma sy ny taranany hoe nitahino be de toma sy izay nananany rehetra zay efa teo ampelantanany sy izay rehetra mbola ho avy de efa voatahasahady satria miteraka valo izy a to de toriteny ny zanany rehetrarehetra tonga de Jehovah niteny daholo tamin'ny anaran'ny zanany raha andray fiarany fanekena ianao androany ampifaly anao na de zavatra zay mbola ho avy any arinany azy tsisy hitondra fahoriana ho anao no avinao zany fa no manan'andriamanitra zay rehetra mivoaka sy miposaka eo amin'ny fiainanao de amin'ny fifalinanao daholo ary atsiarovanao amin'izany fotoana zany hoe Jehovah misaotra raha mba napoziko lozy ozy eo be de toma raha mba napoziko efa elany tetavaka nyty fiarany fanekeny ty fa raha izany ozy be de toma efa elany ny tahin'ny tompo ary betsaka ny olona mbola mangatakandro amin'izao fotoana zao mbola mangatakandro ny amin'ny fivavahana ny amin'ny fandraisana an' Jesosy arakaraky ny angatanao andro ny ampihemotra an'io tsy aloanao ve raha natahin'ny tompo meloa ha raha iana 20 taona ianao iandry 80 taona ve anao vao hotahina 20 taona ingisany iananao am'zany fa raha miaino eto anao androany mbola misy tanora miaino mety 15 taona ianao tonga eto androany miaino an'ity fandarana ty ina ny andrasanao fa eo be de toma taorianan'izany niova ny fiainany no faritan'andriamanitra ny tsara indrindra ho anazy menakavy mpiandro varavarana izy pisefo ny mpiandro varavarana ny taranany rehetra mpiandro varavarana tao amin'ny tempolin'andriamanitra de mba ho tahin'ny tompo tahaka izany koa ne ianao a dia ina ny raha miendrika an'izany mba marana antsika ny fotoana na ho averitsika le hira teo le nataontsika tamin'ny commencement veritsika ty hira ty a de raha ataontsika zany fanolora-tena be mihitsy a no ilaina aminao androany teo ny ten'andriamanitra de niteny fa tsy olona mendrika ny tediavina tsy olona tena efa malala be an'izany asan'andriamanitra zany fa olona manaiky alleloia de andriamanitra ny an'olotra amaritra ny fiainanao ataontsika ty ty marantsika ny fotoana de manome fotoananao amin'ny herin'ny androany tahaka izao alleloia amin'ny herin'ny androany tahaka izao am'izay a efa tapitra ny vacances efa miverina ny tom-piasana efa misy fotoam-bavaka am'izay zay vao toriteny fa hatramin'izay moa aty anaty zoom amin'ny fotoam-bavaka fa manomboka amin'ny heriny de anaty live am'izay a ny fotoam-bavaka samita iny tompo a bonne semaine daholo de ampandroseho amin'ny tokantranonao ny fiaran'ny fanekena tahiny Jesosy tsika rehetra de ataontsika ty ty maranantsika ny fotoana isika zay eto tahoany fanoratena ny andrasana amintsika tsirairay avy a tenitsina fa tsy tenenao androany e tompo ampandrosoko atao anatin'ny foko am'izay a ny fiaran'ny fanekeny Jehovah atao hoe amin'ny fona rehetra Patiko nena we neyandao sisa nyandara diana nijana tututu nubua babuna para tena fabulesina para tena fabulesina haleluya mangingina ao anatin'ny hiranao fotsiny fanekena hoe za de zao tsy te ho tahin'andriamanitra tamin'ny taranako